mandry ny mpanakanto Rajabo izay maty tamin'ity volana ity hatrany araky ny fanambarana avy amin'ireo tompokavana. Ka ny episodiny mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Tonga tsy miraba hono na mantesitra ka dia faly miraba isika rehetra mpanaraka sy tapaka an'ity chaîne ity tenako mitandro androany ity araky an'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fodimandry ny mpanakanto Rajabo no tena iompanatsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia ndaolo ho resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Mitomany ny tantsaha narina andrandro ny vanilla noho ny firodany vidiny. Miaina ao anatin'ny fahasahiranana ireo tantsaha izay mpamboly vanilla ao Antsanandrahana, commune Ambilobe, Loharano, Mangarahara izay district-ny Mandritsara iny. Nidina ambany dia ambany ny vidin'ny vanilla maitso tamin'ity taom-piotazana 420 ity ka 500 ariary ka hatramin'ny 200 ariary isaky ny kilao sisa no vidin'ny entana eny an-tsena. Noho izany fa tiantoka goavana izany dia maro ny tantsaha no safidy tsy hivarotra ny vokatra fa hanary izany any an-drano satria tsy mahafabola akory ny vidiny raha oharina amin'ny ezaka sy ny vola lany amin'ny fambolena sy ny fikarakarana azy. Araky ny fanambarana izy ireo efa nisy ny fampanantenana fa R100 isaky ny kilao no hividiana ny fanjakana ny vanille. Saingy mbola tsy tongany izany hatramin'izao araky ny nambarana izy ireo hatrany. Alionay arina toy izay avidy amin'ny vidiny izay manambany ny asarotam-bidiny asa vitanay hoy ny fitaranan'izy ireo hatrany. Miantso tompona andraikitra hijery akaiky ny zava-misy ireto tantsaha ireto satria raha tsy misy vahaolana haingana dia hitombo hatrany ny fatiantoka ary hitsoka ny sehatra ny vanilla izay anisany mampalaza aniny Loharano Mangarahara Mandritsara iny. Mbola misy ihany koa ny vanilla maina tamin'ny taondasa izay tsy nahitana mpividy hatramin'izao fotoana izao araky ny volazan'izy ireo hatrany. Midika izany fa tena mbola mandalo olana goavana ity sehatra vanilla ao Madagasikara ity amin'izao fotoana izao ary mbola tsy niverina amin'ny laoniny tahaka ireny vidiny teny aloha ireny izany vidiny vanilla izany amin'izao fotoana izao ka maro ireo tantsaha izay mitaraina mafy noho n'izany rehetra izany satria mahatsiaro ho voafitaka sy ho mahatsiaro ho tsy misy piahy ireo tantsaha izay mpamoly vanilla amin'izao fotoana izao. Resaka tsy fandriampahalemana indray tany Bealana viray no hita faty tao Ambatria Est ary ahina ho nisy nitifitra izy io raha ny voalaza hatrany. Ny koropaka sy verihevitra ny mponina ao amin'ny commune Ambatria Est district-ny Bealana iny ny marainan'ny talata 7 Jolay 2024 taorina nahitana tovolahy iray efa tsy nisy aina intsony tao amin'ny tokotanin'ny EPP Ambatria Est tao. Araky ny vaovao voaray dia voalaza fa teratany avy ao Ambalagavo commune Ambatria Est ilay tovolahy izay hita faty. Maro ny tombatombana miparitaka eo anivon'ny mponina. Misy ny milaza fa mety voatsindrana ny vy. Raha ny hafa kosa mihevitra fa mety voatifitra no nahafaty azy. Voalaza ihany koa fa nisy ny mponina naheno feo mitovitovy amin'ny pobasy nandritra ny alina ka mipetraka ihany ny fanontanian'ny maro momba ity tranga ity izay niseho tao Ambatria Est ity. Na izany aza tsy mbola voamarina amin'ny fomba ofisialy ny tena antony nahafaty ilay tovolahy ary efa mandray an-tanana ny raharaha ny mpitandro ny filaminana izay manao fanadihadiana lalina mba hamantarana ny zavan'ny tranga sy hafantarana izay tena marina mahakasika an'ity raharaha ity. Andrasana araka izany ny valin'ny fanadihadiana ofisialy izay ataon'ny mpitandro ny filaminana any an-toeranany manoloana ity trangana faty olona tany Ambatria Est ity. Midika izany rehetra izany fa tena efa tsy mandry fahalemana ny tany amin'izao fotoana izao ka mila mailomailo hatrany indrindra fa rehefa mandeha amin'ny andro alina. Efa tsy kely lalina ny ratsy ary miseho amin'ny endriny rehetra izany resaka tsy fandriampahalemana izany tato ato zay. Na dia efa hita fa miezaka manao aintso-zavatra aza ny mpitandro ny filaminana mba hampandry fahalemana ny vahoaka dia hita fa miha mikrosofahana hatrany izany resaka tsy fandriampahalemana izay tena mahazo vahana mafy dia mafy amin'izao ankehitriny izao izany
ka aleo mitandrina hatrany ry zareo ary aleo misoroka toy izay mitsabo dia ny mbola tsy tratra dia aleo mitandrina foana sao dia tratrany patsaretsomby vavaka tahak'izay ka tahak'izay filazana manjoa amin'ny alala lehibe no ampandrenesana antsika rehetra fa nodimandry tamin'iny herinandro iny itomboko lahy rahalahy vao Jean Joannes izay préfet Antsuy teo aloha ny fandevenana razana dia nitanterahana tamin'ny alahady lasa teo iny izay natao tany Antsirabe faritra vakina karatra iny raha ny voalaza hatrany dia noho ny aretina no nahatonga ny fahafatesany ity tomboko lahy ity tamin'izao fahalasana izao koa dia mangahery ny fianakaviana manamanjo amin'izao loza izay nahazo ny havan'izy ireo zao aingany ho tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelo intsony andao amin'izay ho resantsika no mahakasika ny fodimandry ny mpanakanto izay fantadaza radiabo izay nanana ny lazany moa izany mpanakanto radiabo izany fahiny ary izay zavakanto vitany izay moa dia mbola tsy le filaza mandraka teny androany voampalahelo no voaray avy any tsara honenana nodimandry tamin'ny alatsinainy 9 jolay tokony tamin'ny 10 ora hariva tany tsara honenana distriktan'ny Befandriana avaratra iny ny mpanakanto radiabo izay fantatry ny maro anisan'ireo hira nampalaza azy sy mbola tsaroany mpankafy hatramin'izao ny hira izay mitondra ny lohateny hoe fizofizo menimeny izay tena tsy afaka ambavany maro tamin'izany fotoana izany izay namela diantanany teo amin'ny tontolon'ny mozika moa izany hira fizofizo menimeny izany araka izany ara dia nanaitra ny maro tokoa ity vaovao ampalahelo izay avy any Befandriana avaratra izay fiaviany ity mpanakanto radiabo ity satria tsy nisy nanampo an'izay fahalasanan'ny radiabo tampoka teo izay fa raha araky ny vaovao voaray avy any toerana trany dia efa niaina tao anatin'ny tsy fahasalamana nandritra ny fotoana lavalava ity mpanakanto radiabo ity dia izao ny afara amin'ny famoizany ainy izao amin'izao ankehitriny izao ity koa dia mirary finoana feno ho an'ny fianakaviana manamanjo amin'izao fahalasana ity mpanakanto radiabo ity aingany handrem-piadanana ny maty ary aza misosoka alahelo intsony ny kanto vitany sy ny tantarany dia mitoetra mandrakariva foana noho ireo zavatra tsara izay vitany tao anatin'izay tontolon'ny mozika sy ny kanto malagasy izay na dia efa nandao atsika aza ny mpanakanto radiabo fa ireo sanganasany kosa dia mitoetra mandrakariva eo amintsika ary mbola mipetraka foana ao anatin'ny fony mpankafy izany rehetra izany mandraka tiany androany izay ary no masaka azona roso atsika tao anatin'ity video ity ka dia misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsy rovoatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nahito isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa